eo amin'ny tompotsika dia samy hotahian'Andriamanitra isika ho tratry ny fotoana manaraka indray manao velomany faniry sy riana eo koa député fetra hotahian'Andriamanitra isika tompoko. Ya, iny ary mbola heverina amintsika eo moa ny namana rehefa avy eo zany riana satria manana vahiny izy izay ho raisina resaka amintsika eo, resaka sosialy no resahana eo dia rehefa avy eo dia miverina amintsika ny tenako miaraka amin'ny député fetra fa riana moa zany mandamina izay fandraisana ny vahintsika zay zany araka ny fandaminana eto amin'ny onjam-peo zany sy ny fahitalavitra. Miezaka mamaha ny olana ny teknisianina zany amin'izay resaka feo zay dia resahana amintsika izay rehefa avy eo arak'izay fahazoana ny fandaminana ara teknika hoentina namana teknika. Miara-manonja dia madama ity fotoana ity araka ny nambaran'ny faniry teo dia handray vahiny isika lavitra, avy any lavitra izy satria avy any amin'ny antsoina hoe Mahajamba. Dia ilay Mahajamba indray mbola misy karazana izy io fa hoe Mahajamba usine, izay zany no toerana misy azy avy any Mahajamba usine izy no tonga aty Antananarivo, tonga aty amin'ny MBS, tonga aty amin'ny Radio Mada tao anatin'ny miara-manonja hitaraina satria tena hoe tsy hita intsony izay sarangotona, tsy hita intsony izay hitarainana. Ny asa izay misy azy dia izy zany ao anatin'ilay hoe FRAM, Andriamatoa Robin, dia rabanao Andriamatoa Robin avy lavitra avy any Mahajamba usine. Ianao moa zany dia ao anatin'ilay hoe FRAM ary misy olana goavana be zany izao aminao sy ny namanao izay amanjatony nareo amanjatony dia faly miarabanao ary aloha. Ny resaka voalohany ary aloha avy any Mahajamba ianao, aiza ho aiza moa ilay Mahajamba aloha zany? Mahajamba rehefa miala any Majunga zany eo amin'ny ataontsika hoe 200 kilomètre eo zany vao tonga any amin'ilay Mahajamba usine zany tompoko. Raha avy aty Antananarivo dia aiza ny lalana? Raha avy aty Antananarivo zany dia maniry amin'ny carré routière ery no mandeha, carré routière ery Amparikazy zany, ery Amparikazy ny carré routière Indota-penaka eny tompoko. Dia mandeha dia tonga ao Majunga, dia miala ao Majunga indray zany mbola mandoha frais eo amin'ny 2 alina zany tamin'ny mbola frais tsy niakatra zany. Izao zany tsy haiko mihitsy na fa ohatrinona izay ny frais fa tamin'ny talohan'ny vita vakansa zany niala tany, vakansy be zany. Ewa, niala tany zay satria vakansy ny mpianatra dia mitondra ny fitarainanay zany. Mahatonga anao zany niakatra eto mihitsy? Ny zavatra mitranga aminay mpampianatra FRAM zany tompoko mahatonga tonga aty mihitsy tompoko, momba ny tsy ny fahazoanay ny tosika famenonay mihitsy zany hatramin'izao. Ya, tosika fameno, inona ilay tosika fameno? Ilay tosika fameno zany isan-taona zany izy io vao amen'ny filoham-pirenena zany, isan-taona zany kanefa mbola tsy azonay ilay izy na dia efa isan-taona. Nandeha zany ny tosika fameno zany, tsy haiko karazana fanampiana angambany izy io, tsy haiko na subvention, izy aloha tsy subvention satria isan-taona zany, ny subvention manko isam-bolana fa ity zany isan-taona. Dia eo zany tompoko ilay isan-taona io zany nandeha zany ilay première vague tamin'ny voalohany 2 hetsy ariary, dia niditra koa faharoa deuxième vague 3 hetsy ariary, dia tamin'ny farany teo zany 3 hetsy ariary io tompoko, dia mbola tsy noazonay mihitsy ny hatramin'izao tsy nahazo mihitsy zany zay, mandefa foana zay fitarainana, makany amin'ny Cisco, makany amin'ny Drain, makany amin'ny Men, tsy misy valiny hatramin'izao fa tsy fantatra anay mihitsy antony tompoko na
na ohatran'ny zany no azonay zany valo teny anavona mihitsy iny raha ny tena marina. Inona moa le fepetra ahafahana mahazo an'ilay tosika fameno? Vola aloha zany tosika Le fameno. vola ito Inona le fepetra ahafahana mahazo an'ilay izy ary ianao ve nahafeno an'ilay fepetra? le fepetra tompo za mpampianatra frame non sub feno fepetra tompo ary le tamin'le fepetra nytenendreo zany 2016 manomboka amin'ny 2016 ozy izy no misitraka tosika fameno. Manomboka 2016 mpampianatra frame non sub zay lo fepetra ny resaka tosika fameno. De faharoa manaraka an'izay koa zany zahay zany araka ny teneny tamin'ny voalohany zany hoe mahazo daholo zany mpampianatra frame rehetra zany, zay le lazain'le fisiko anay zany, mahazo daholo ozy nareo an'le ray hetsy ariary, zay le lazainy zany. De rehefa mivoaka le izy mahazo fa tsy mahazo de zay zany ao anatin'le tsy nahazo, vitsy kely zany le mpampianatra nomena ny ray hetsy ariary eo, fa ny ankamaroany zany tsy nahazo daholo le mpampianatra. De nitaraina ny mpampianatra nomenomenona ny Cisco, karakory zahay tsy nahazo tosika fameno sefo nefa araka ny lazainao tokony hahazo daholo nareo. De karakory hozy sefo avy eo? De araka ny lazainy sefo zany de mbola hanao réclamation zahay ozy, hanao réclamation. De natao réclamation zany, ny fampianarana moa mandeha foana, mivoaka koa raha le tosika fameno manaraka de mbola le olona nahazo teo ihany no mahazo. De telo hetsy? Le telo hetsy, miakatra telo hetsy ariary indray le izy. Tamin'ny taona manaraka indray zany io, année scolaire manaraka. Eny tompo. Ka amin'ny fahitanareo azy, inona no mahatonga an'le hoe rehetra ihany no mahazo de reto tsy mahazo, de ny ambadika politika sa inona sa hoe ahoana ny fahitanareo azy zany? Raha ny fahitanay anazy zany tompo de misy ambadika politika le izy. Le ambadika politika zany araka le lazaina teo aloha zany hoe nisy moa tany zany tompo hoe raha vao manohatra fanjakana sahala am'izany, zay tompo tsy manohatra fanjakana, fa zay raha fa sahirana ve de mbola nohatra fanjakana. Efa fitakiana nataonay, fitarainana nataonay. Tsy haiko na hoe fanoherana fanjakana zany, fa zay tsy manohatra fanjakana fa mitaky ny zonay, mitaky le hoe tokony hisitraka an'izany zahay. Raha ny vaovao avy any tonga eto ambanimaso eto de hoe nareo hony nareo le tsy nahazo reo zany dia manao fanamariana ny amin'ny hoe misy faritra mahazo foana dia zany hoe faritra Maria Rano zany, ahoana momba an'io? Le faritra Maria Rano io zany tompo, io zany eo amin'le resaka recrutement, hoe recrutement indray zany le resaka Maria Rano, any foana ny recrutement no mandeha ary resaka recrutement le Maria Rano. Fa le tosika fameno zany le mahazo ihany no mahazo, le nahazo tamin'ny voalohany iny ihany zany mbola mahazo foana hatramin'izao tsika miteny zao zany. Nefa ny araka ny napetraka zany hoe ho an'le tsy mahazo indray no mahazo an'le tosika fameno, kanefa ny mifanohatra indray tompo zany le izy, de karaha ohatran'ny tsy hainay mihitsy zany zay marina e, tsy hitanay intsony zay marina zany. Ambadika politika tsy fantatra hoe fanavakavahana ve tompo le izy sa fijerenan'le mpampianatra any amin'ny tany lavitra andriana any, lavitra misy anay, tena lavitra be. Raha mandeha tongotra any misy anay makany Majunga 3 andro mandeha foana zany, miaraka amin'ny mandeha tongotra 3 andro zay vao tonga ao Majunga. 4 andro mihitsy azy satria 3 andro zany mandrapa tonga ao Ambovin-Dramanesy, de aveo koa miala eo zany makany any amin'le faritra Mahajanga io, mandeha tongotra ihany koa raha tsy misy frais. Tena mijaly zahay. Ahoana ny ainanareo zany amin'izany fampianarana mandeha ihany nareo zany eto ohatran'ny tsy hita zay atao? Ny fampianarana tompo zany, raha ohatra zany zay mamonjy an'le fampianarana de mandeha ihany zany, fa ny antony nahatonga anay aty zany de hitondranay hanaovanay Antsoavo zany hampitondra fanjakana mba jirena le mpampianatra le any amin'ny tany lavitra andriana mihitsy, le ambany ravina rehetra any zany, de efa tsy hitanay intsony manko zay hitarainana. Nitaraina zahay ny manomboka any amin'ny Cisco, tsisy valina hatrany amin'ny Draine, tsy misy valina, toky apetraka fa lasa fitaka foana zany le tonga miboaka le izy tsy mahazo zahay, miboaka le izy tsy mahazo zahay, nefa zahay mena
fampanantenana tompoko. Mivoaka ny recrutement tsy ao anatiny zahay, aiza tsy fantatra anay intsony zany. Misy le critère apetraka andreo hoe CAE CAP, aiza moa tompoko nazahoanay CAE CAP zany. Fiainanay zay rehefa sahirana, zay rehefa mijaly, de nefa ny CAE CAP mila volany ahafahana manao an'izany tompoko. Mangataka zany zay mitondra fanjakana mba tena hijery an'le resaka hoe fanamaivana an'le ray aman-dren'ny mpianatra zany tokony situation anay mpampianatra mihitsy zany hoe aiza misy ny betsaka mpampianatra framo, ary misy betsaka mpampianatra framo fa tsy ny critère zany amen'ny maina am'izao fotoana zao de hoe tsy manana CAE CAP ihany recrutena. De tsy jaly foana zany tompoko zany zay efa ian-taona jaly zao zay hatramin'izao zany mbola tsisy akony aminay zany ny fampanantenana zay napetraky ny filoham-pirenena tompoko. Ka eo indrindra nisy mantsy le hoe fampanantenana nataonyty fitondrany ity le hoe éducation pour tous. Misy an'iny dia misy resaka hoe 0 ariary ohatran'izany, ahoana io? Eka, eo ihany zany eka tompoko. Misy le misy fiantraikany any aminareo frama ve tsy fahatanterahana? Tena misy fiantraikany aminay frama tompoko le tsy fahatanterahana zay zavatra zay, satria eo amin'le 0 ariary zany tsisy sakafo hoaninay mihitsy manko efa 0 ariary zany. De voatery zany manao tsipaipaika ohatran'ny sanatsy miresaka zany sahala amin'ny hoe mangataka reny zahay amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Mosary zahay, eka tompoko, mosary zahay, mangataka sakafo zahay satria zay tsy misy sakafo hoanina ka. Eka, nona zahay tamin'le 0 ariary. De iny moa lasa 0 ariary nandefa fitarainana zahay tompoko, efa nandeha am'zay raha fitarainana makany amin'ny maina, mijaly zahay mosary zahay karakory izy ty lehibe fa tena mijaly zahay madinika, mijaly zay mpampianatra madinika. De araka ny lazainy zany de asina am'izay le resaka écolage, miditra raha le écolage vao mainka tena nakaiza ary le écolage, miditra le resaka écolage de nakaiza. Sekolim-panjakana zany lasa misy écolage. Eny tompoko, misy le mitaraina indray. Eka, misy le écolage zany de lasa nitaraina indray le ray aman-dren'ny mpianatra satria efa nanantena an'le fampanantenana zay natao hoe éducation pour tous. De ray aman-dreny indray no sosotra indray ray aman-dreny satria hatramin'ny mpiandry omby nge nianatra tamin'izany fotoana zany tamin'io 0 ariary io, de nijato ny efa tsy naraka intsony ny mpampianatra tamin'izany. Kanefa zay zany manantena hoe mba ho hisy zany le resaka hoe fikarakarana fanjakana mahatonga an'ity 0 ariary ty, kanefany tsy nisy akony taminay le 0 ariary, vao mainka ara-fijaliana mosary. Tsisy mesure d'accompagnement. Eka tompoko, ka manahoana ary ny mety toy an'ity raharaha ty zany zao? Hiditra isika zany zao amin'ny taom-pianarana vaovao. Eny tompoko. Mbola ao anatin'ny baka aloha zany zao, mbola ao anatin'ny fanadinam-panjakana mamaraparana ny baka raha pitsy ny tapitra, fa miditra volana ho eo septambra de efa taom-pianarana vaovao. Nareo ty toa mbola resaka tosika fameno recrutement mbola be dia be zavatra tsy réglé dia ahoana? De apetraka amin'ny manao antsoavy amin'ny mpitondra fanjakana zany zay tompoko mba hijery le resaka recrutement. Le zavatra tena tindrinay mafy eto zany tompoko mba hoe recrutement sahaza nay mpampianatra frama mba jerena le hoe saingy nataoko akory le resaka recrutement teo. De nitaraina daholo zahay boaka avy any, lany fotoananay zany de nametsaka am'izay zany sisiko rehetra niaraka tamin'ny diraina nanao antsoavy miverina amin'ny ancienneté azy diplôme tamin'ny teo aloha ihany le recrutement. Kanefa zany nandeha indray ny amin'ny maina zany critère napetraky maina hoe mila CAE CAP, ka tokony mba recrutement tokony ho sahazanay tompoko satria fotoananay efa lany, efa 6 ans d'expérience zany zay am'izao fotoana zao, mbola tsisy akony amin'ny fiainanay, tsy vao mainka ara-fijaliana zany mahazo anay tompoko. Andrasana aloha hoe io resaka recrutement io raha tsy diso fitadidianay tena moa zany mpanao gazety dia io anisan'ny fampanantenana io natao tany aloha tany hoe recrutement tena akarakaraina amin'izay recrutenareo sy ny sisa fa ny amin'ilay resaka framato zao nefa no zava-misy
ohatrany hoe voafitaka be zany sa ahoana manoloana n'ilay fampanantenana ty fampanantenana ty moa eto amin'ny raharaham-pirenena atao mandeha foana, io zao ny anareo ato fa io ny endrika izao. Ie tena voafitaka mihitsy zay tompoko zany satria intelo ny sesy recrutement tany aminay de niakatra zay nandeha tongotra zay boaka avy any Mahajamba hamonjy face-phase tamin'ny 2019 zay raha tsy 2020 le recrutement voalohany. Nanao vokatra zay face-phase zay? Ie, natao ny face-phase zany de miandry any tany amin'ny Maine zay miandry ny inona moa izy teo, miandry le quota hoe mbola miandry ny quota ny Maine ozy, ka rehefa tonga am'zay quota de hoe araky navoakany Maine anankidimy any le eo am'le placenay zany no recrutena eo adinandia am'zay. Nefa nareo hitako ato tao 580. Eny tompoko 580 misy anay tam'izany fotoana zany zay mbola tena 200 mahery mahitsy tam'izany, 200 mahery zay tam'izany, fa betsaka zany mpampianatra efa niala zany, niala ny sasany. Ndeo izy de niala? Eny tompoko, reraka de zay fa tsy mahavita de zay moa zany tompoko tsy kivy fa mangataka an'le mpitondra fanjakana zany mba hijery anay indrindra fa zay ambany ravina rehetra any tany lavitra andriana any. Eo manantena ny vahoakany Mahajamba an'le fampanantenana zay natao hoe ho recrutena nareo amevana le ray aman-dreny, sahirana ny ray aman-dreny any rehefa amin'ny période any asara, rehefa tonga any asara mangahazo katsaka no hanina, menimena le ray aman-dreny zany mbola andeha école azy koa zanakanay, misy anankidimy ny zanaka ny mianatra, misy anankenina zanaka ny mianatra mandoa an'le écolage de tsy vita loha manko le écolage de miady misy am'izay le resaka fifanoherana eo amin'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny ny mpianatra de zay moa tsy afaka niany tsy afaka manery zay fa rehefa tsy mendry moa le izy de atao ahoana fa asa soa zany le nataonay fa de fanjakana no hitarainanay mafy fa tsy ny ray aman-dreny satria ray aman-dreny zany malahelo zahay le zanany te hianatra kanefa no le zavatra sahala am'zay zany mahatonga le zanany asoriny amin'ny fampianarana, asoriny amin'le fianarana zay ataony. Eny tompoko. Toy ihany ny resantsika Andriamatoa Robin zay tena moa zany mpampianatra FRAM avy any Mahajamba usine. Ny fanontaniana petrako manaraka aminao dia izao hoe miantso ny fitondrana nareo mba hoe hamaza any ty olana ty, misy ny hoe antso nataonareo teo mba hivana ny olana, resaka recrutement, resaka tosika fameno sy ny sisa. Ny fitondrana io anie Andriamatoa Robin efa ho efa taona zao ny teo ary ianao teo niteny hoe efa hatrany amin'ny 2019 tany, efa hatrany mihitsy zany ty régime ty fitondram-panjakana ty ny teo anantena inona ianareo nefa efa ho herintaona sisa io fitondrana io. Sa hoe mangataka fotsiny aloha mba fomba mangataka? Eny tompoko, fomba ny mangataka tompoko tena mba manantena zany zay tompoko, manantena zay satria fotoananay zay mamela vady aman-janaka, ny vady aman-janaka anay zao de nalefa nody mihitsy satria inona raha ny sakafo hohaniny tsy misy, de naterina any amin'ny ray aman-dreny mihitsy le vady aman-janaka mampalahelo le zanaka zany, tokony hijery an'le sosialin'ny vahoaka zany ny fanjakana, mba tokony hijerena le sosialin'ny vahoaka madinika na de hoe de tena sahirana tsy hita zany filazana anazy, tena sahirana zany zahay ihany tena mijaly. Ya, amaranantsika azy ary satria fa ao ihany koa ny mpisehatra manaraka. Fanontaniana anankiray ty hoe ianao zany zao tonga aty amin'ny miara-manonja MBS Radio Madady nandeha Kitsipo hitaraina mba hoen'ny tompon'andraikitra izany. De nefa zao mety misy mieritreritra indray any ananiny hoe namana Robin mandehandeha any amin'ny MBS any, mainka ve tena mety kenda ny namana Robin eo amin'izay any zay raha raisina hoe amin'ny resaka politika zany. Ny MBS moa eto malalaka indrindra fitarainana ohatran'izany ny miara-manonjy ny MBS Radio Madady, fa zay mbola ohatrany hoe fanontaniana kely ho an'Andriamatoa Robin, ianao mandehandeha aty amin'ny MBS aty avy any tany lavitra any tonga aty ahoana ny mety fandehan'izay sa hoe tena hoe mijoro ianao zany amin'ilay fitakiana? Eka, mijoro tompoko amin'le fitakiana zany, zay tsy mijery sarangany hoe na MBS, nandefa foana zay fitarana anay tany amin'ny TV Plus, tsy haiko Cool TV hoe afaka mandeha zay milaza ny fitaraina anay any ve tompoko, mandoha vola mandoha zany araka ny filazana zany mandoha 500 000 mihitsy, aiza moa tompoko nahitanay 500 000
alohanay zany ahafahanay mitaraina zay raha fa tsisy matoa zay mitaraina zay tsy misy ka ino ara ny volambola ho zay de farany zay mandeha any am'zay mandray anay tompoko araky ny ana de isaorana ny MBS zany mandray anay tompoko nandray ny fitarainanay zany fa tsy hitanay tsony zay hitaraina natrany amain mitaraina zay mbola tsisy valiny hatram'izao ho avy foana fidiran'ny mpianatra miandry valin'ny BPC hatram'izao zany tompoko tonga koa ty baccalauréat de tsy hay tonga ihany fidiran'ny mpianatra na ny frais andehanana ody zany tompoko zao mbola tsy fantatra zany na ho tonga any amin'le posta na fa iasana raha tsy mahita frais de tsy hay fa de fa tsy hanasa zany eny tompoko. Eny ary isaorantsika Andriamatoa Robin zay From avy any Mahajamba usine nitondra zay fitarainana izay moa zany ianao tonga taty ny chaîne ny hainao manjery moa tsara mampahafantaritsika fa samy manana ny fitantanana ao aminy ary dia azon'ny tsirairay izay samy manana ny fitantanany ny chaîne isan-karazany zany renina hoe radio na télévision ireny zany io dia samy manana ny azy zay aloha tsara ho fantatra Andriamatoa Robin zay satria amin'ny maha hoe privé hoe tsy miankina dia samy manana ny lamina ao anatiny dia ajaina izay rehetrarehetra izany zay no fanamarihana momba an'iny fa raha hoe tany amin'ny chaîne nationale dia mitombina tsara zay teneninao zay fa ny privé manana ny fomba fiasana izy sy ny fomba fitantanana izy dia mazava tsara ny momba izay izany. Isaorana ary ny namana Robin From avy any Mahajamba nitondra an'izay hoe etaeta izay ka dia verina fa hoe hisy vokany izany dia misaotra anao ary dia omendalana ary ianao ho tonga soamantsara any amin'ny toerana izay niainganao. Eny ary tompolasy tompovavy mitoy ihany ny fandarantsika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Madaza ny afaka minitra vitsy fotsiny satria efa mandeha ny fotoana dia hiakatra eto ny député Fetra zany izay lany tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahadimy. Izy moa zany dia filohan'ny gropy parlementaire Tiko Madagasikara dia ny namana Fanira Zafimanantany indray no hiaraka amin'izany député Fetra izany ka dia entanina hatrany ianao anaraka ny fandarany ndao ary namana Fanira. Ya, dia misaotra ny namana avy any Mahajamba. Reny Mahajamba izy teo? Mahajamba usine. Mandeha tongotra 3 andro vao tena lavitra dia lavitra dia jerentsika an'izany manome sehatra ho an'ny rehetra izay eto amin'ny miara-manonja dia avy lavitra mihitsy le aiza ny fomba ahafahana maneho hevitra mizara an'izao zavatra maharary ana izay dia hiakatra dia mentsika sehatra mba ahafantarany rehetra hoe misy zavatra ohatran'izany any ambanivohitra rehetrarehetra any dia ho an'izay tompona andraikitra tokony handray an'ireny hafatra ireny dia anjarany izy ireo mandray an'izany hafatra izay nambarantsika teo izany. Izay ny amin'iny fa hiverina hatao anatin'ilay ady hevitra amin'izay zany tsika amin'izao fotoana izao. Anaovako fanamarihana aloha zany fa efa mijery izay mety hatomombana ny resaka teknika zany ny teknisiantsika zany fa tena mazana be mihitsy ny resaka connexion zany tena mijaly mihitsy eto anivon'ny MBS satria ny ahafahana mahazo ny FBS ny YouTube zany dia amin'ny alalan'ny connexion tsara zany dia ratsy be mihitsy izy ao zany ny zava-misy moa ato zany amin'ilay resaka opérateur izay mameno tolotra dia manahirana ilay izy kanefa dia miezaka foana zany mikaroka vahaolana ny teknisiana zany mba hahatsara ny fandraisantsika ity fandarana ity. Zay amin'ny ankapobeny zany fa ny vaovao samihafa moa zany asa inona indray zany olana miseho amin'ny zotra nabakabaka Madagasikara makany sy avy any Comore zany ny Moroni zany makaty Madagasikara zany satria any moa zany ny seranam-piaramanidina zany dia vokatry ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Io moa zany le olana eo amin'ny Madagasikara laitsa sermady zany eo amin'ilay fitrandrahana an'ilay zotra zany vaovao izay nitranga tamin'ny omaly sy androany zany vaovao resako amintsika izany ankoatrin'le hoe fitokonana momba n'ity resaka
lavany izay tsisy mividy am'le vidiny 75 000 ariary. Misy problema be le lavany satria miazoazo am'izao fotoana zao ny opérateur, indrindrandrindra ny opérateur zay na le preneur vahiny na le opérateur eto an-tanindrazana ny collecteur sy ny sisy hoe ahoana ny teny hitondrana nyty raharaha ty. Eo koa le problema na agrément de betsaka ny vaovao antsika ary na isiny reo mpiara-miasa avy any ivelany ara zay hiara-iasa ary na le mpiara-miasa zay eto atoana ara de sahirana ny ahoana ny afahana maka fanapahan-kevitra am'ty asa fandrarana lavany ity. De mbola betsaka am'izao fotoana zao reo lavan'olona mainty zay mbola tsy mividy, mbola mihainohaino miazoazo any amin'ny tsena rehetrarehetra any ambany volo any, ary betsaka ny manao fitarainana zay ezahantsika nalefa arak'izay nahazoantsika vaovao samihafa. Zany zava-misy eto ka te hisehatra amin'le sehatra ny lavanio an'ireo tena professionnel zany, na ny mpamboly io planteur io, na ny paysan io, na reo collecteur io, na reo préparateur io, na reo tena azo lazaina fa exportateur sy reo zay tena hoe azo lazaina fa mandray vokatra any ampitan-dranomasina any zay miara-miasa Madagasikara hatramin'izay fa bloqué sahirana am'izao fotoana izao hoe ahoana hirosa hemitra am'ty resaka fandrarana ny lavany ity. Par rapport am'le zava-misy eto an-tanindrazana, ny agrément zay tsy misokatra tsara izy amin'ny akapobeany mahabe adevitra tsy noeny am'ty fa hatramin'ny herintaona eo amin'ny lafiny ihany koa fividianana sy ny famoahana an'le vokatra problema ihany koa. Fa rehefa mivoaka koa le vokatra na tiana na tsy tiana eo amin'ny lafiny tsena iraisam-pinena ankoatra n'le vidiny zany le niresahana fa $250 de mbola olana ihany koa le resaka vaovao ny elo teo anisan'le misy an'ilay pesticide cancérigène lay lavanilina malagasy. Miezaka manazava le fitondram-panjakana hoe tsisy akony io sy ny sisy fa eo amin'ny lafiny communication sy ny lafiny tsena manahirana zany raharaha zany. Ka rehefa kasihana sy lalovany tanan'le mpitondra fanjakana le izy de tsy maintsy misy foana ny zavatra manahirana ary tsy maintsy mametraka dia tanana amin'ny souvenir ratsy le fanjakana fa tsy mba souvenir tsara. Zay nge ny olana ao anatin'le raharaha. Sehatra nandeha tsara ary tena niaina ny olona tsara, ninakanina tsara ny olona afaka ny velona nanam-bola ara-dalàna vao miditra le fanjakana potika le sehatra. Ary io tsy lavanilona rery fa lafiny zavatra maro zany. Io le sahatsika io ny aromady. Io secret ny tabataba. Aiza mifandraisana andraikitra ny prime ministre satria ainy tsara de zay da zany tantarany secret zany ary fantany iza ny mpitantanao an'izany secret zany. De avela hitaraina fa tena isaorana aloha lay vadina mpiasan'ny secret le ray matoa zay nalefantsika io maly fa tena mitantara miresaka ary mijoro. Ny mpiasan'ny kroma zay tsy tafavoaka mihitsy am'izao fotoana zao ny lafiny karama. Ny FCE loha masinina tsy fatapatatra zany nentina teto. Lafiny zavatra tsy mandeha amin'ny zelo ny nentina teto mba nentina ilazana fa nanatanteraka ny teny le fitondram-panjakana. Mbola sahirana amin'ny fandraisana karama mampiasa ny FCE. Ny MAE mbola tsy miravina am'izao fotoana zao ny problème au niveau-ny ministère ny affaires étrangères. Zay rehetrarehetra miainga eto Madagasikara zany problème. Ka io moa zany mbola mandeha ny adevitsika fa reo rehetrarehetra reo mitambatra sy ireo miangonangona rehetrarehetra any ambadika any tadio tsara fa ny rano rehefa matory indraindray aza de tena sous-estimena loatra fa misy dikany io. De pitefetra matetika mpanao an'izay ary mpitondra ninohatra iny mino fa eto ninohatra momba ny rano iny aza sous-estimena loatra ny rano matory fa sao de nareo mieritreritra hoe mandrimandry tsara ny rano fa tandremo fa ao ambadiky le fasin'ny visible le iceberg koa misy tena ngeza be ao ary mahapotika sambo vavety indrindra teto ambonin'ny tany zay mbola tsy hitantsika aloha ny tany amin'le hoe tany samy fiarany noavy ny tena vavety indrindra fa Titanic aloha mifantatra manimba zavatra zany. De pitefetra efa eto akaiky izy am'izao fotoana zao eny mangatsika koa moa zany le andro de ohatra ny député Rambo ihany miaraka amin'ny mena lava tanana ny dress code mandeha foana ny code couleur de ohatran'izay koa député Mamirabe indrindra miaraka amin'ny akanjo mafana mena tsara zany na de ato studio de manao mafana tsara satria ny député atsika koa ny mpiatroka ny birao politika ny rehetrarehetra
mila matanjaka tsara, mila salama tsara mialika an'ilay toe-draharaha samihafa. Fa rehefa avy eo tsy ho adinoko koa ny resaka an'ilay hetsika lehibe amin'ny sabotsy satria anisany ho avy ihany efa namaly ny antoko HVM ary ho avy tena miaraka n'ireo mpikatroka sy ny rehetrarehetra mihitsy araka ny nambara ny mpandrindra an'izany antoko izany tena hiatrika an'ilay hetsika fanavotam-pirenena amin'ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina. Dia mbola anentanana antsika izany ny hanao fanentanana lehibe ho avy eny amin'ny kianjan'ny finoana Maglo Beoririka amin'ny sabotsy izao izany amin'ny 7 ora maraina. Nizaniza rehefa mahatsiaro hoe tena mila mijoro, mila sà, fa betsaka ny zavatra tsy rariny, mila manavitra tanindrazana dia alefa soany ambadiky ny ady hevitra rehetrarehetra any, ny fanahiana, ny fampitahorana, ny fisalasalana, fa ataovy eo anoloan'ny ady hevitra sy eo anoloan'ny fandraisana andraikitra ny hoe tanindrazana ity mila joroana, mila rovana amin'ny sabotsy izao izany. Député Fetra, miarabanao. Miarabanao Faniry, miaraba ny teknisianina rehetra ao ambadika ao ary miaraba indrindrandrindra tsika mpanaraka n'izao fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada izao. Maromaro ny zavatra azo resahana Faniry, maromaro ny tokony ho resahana ary tonga dia ataoko vavany ilay izy satria taoriana indray ny fanambarana nataon'ny président Ravalomanana manodidina ny olana lalovan'ny firenena sy ny antso, ny fitakiana, ny amin'ny hoe tokony ho fihaonana, tokony fampidiniana, ny anatanterahana ny atao hoe fitaonan-doam-pirenena ny concertation nationale izay efa nanao izany ihany koa ny teo anivon'ny ireo ray aman-dreny am-panahy ny FFKM izany. Ireny moa izany ny taty aoriandrina fa raha ny teo anivon'ny RMDM izay tarihan'ny président Ravalomanana dia efa herintaona namana Faniry no nitaky an'izany hoe hirosoana amin'ny fitaonan-doam-pirenena izany no ny antony maro izay tsy ho tanisaiko eto. Ary ny zavatra tsapa ihany koa dia efa manao tsiomby aloha araka ilay fomba fitenin'ny Faniry izay, indramiko tsy indramiko fa teny malagasy io na fikambanana tsotra ny antoko politika efa tsy resahako intsony. Eny fa n'antoko politika atao hoe fomba ny fitondrana aza teo aloha na niara-nanongana ara na niara-dia tany amin'ny taona 2024 na tetỳ tena fotoana tetỳ dia efa maro no efa naneo ny fahavononany izay iroso amin'izany fitaonan-doam-pirenena izany satria ny vanim-potoana no mitaky izany, ny olona lalovan'ny firenena no mitaky izany. Ary mbola anapiako azy ihany koa dia nisy ny fikambanana izay mitsabo amin'ny fomba malagasy sy ny fikambanana hafa izay tsy misy ifandraisany aminay eto amin'ny miara-manonja, tsy misy ifandraisany aminay solombavamboaka tiako Madagasikara, fa noho izay le hoe ho fanavotam-pirenena izay dia nanao antso ary ny arahantsika nandre tamin'ny hainao manjery fa ilaina ny hirosoana amin'izany fitaonan-doam-pirenena izany. Ary amafisiko ary fa araka ny tenin'ny président Ravalomanana dia tsy ho azo iodivirana, tsy azo ialana intsony ho iaho ny hirosoantsika amin'izany fitaonan-doam-pirenena natao hoe fihaonana izay fomba hitenenana azy moa concertation nationale hoy ny teny frantsay fa ho antsika malagasy ilay izy dia izay le hoe fifanantonana ao anatin'ny fihavanana izay toromarika sy fanindriana naroson'ireo ray aman-dreny am-panahy dia mila miresaka itsika mba tsy ho tara loatra ho iaho. Ho eo i namana Faniry no niteny namerina ny ohatra ray izay teny frantsay moa io ohatra io manao hoe aleo mitandrina any amin'ny rano ohatran'ny mandrimandry, ohatran'ny rano ohatran'ny tsy mety fa asa izany mahita mety hisy volcano na volcan toka tampoka ao satria ny singa rehetra nataony manam-pahaizana raha volcano no resahana dia efa hoe manambany izany fipoahana izany, manambany izany sanatry ny vava fipoahana ara-tsosialy izany, fa mba tsy hahatongavantsika amin'izany satria tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana ambarana etony izany. Fa izao kosa nefa ory mpitondra eno ny feon'ireo vahoaka, eno ny feon'ireo efa nanao fanambarana araka ny efa nitanisaiko teo aloha teo, aza maivanina, aza tsinotsinoavana izany fanambarana sy fitakiana efa ataon'ny maro anisa, efa mitoka-monina ianareo, efa ianareo amin'ny fitondrana irery sisa no mbola tsy naneho fahavononana ny rosoantsika amin'izany dinidinika. Efa ny ray aman-dreny am-pananina ny mafy izany araka ny teniko teo, ao anatin'ny fihavanana no ahafahantsika azontsika atao ao anatin'ny fihavanana ny fanatanterahana izany.
fa izao kosa aoka tsy ho tara loatra satria le vanim-potoana hoy aho no mitaky izany. Ny fahasairanana, ny tsy fifehezanareo intsony, ny fitantanana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny, ny fahasaranam-bahoaka mitombo androaman'alina dia ilaina ary tena ilaina izany fikaonan-doha pirenena izany satria endrika fifanampiana irosoantsika midingana manaraka ao anatin'izany ho fanomanantsika ny fifidianana izay ho avy, indrindra ny fifidianana filoham-pirenena. Dia izay ny mahakasika an'iny concertation nationale araka ny teniko teo hoe antso no natao indrindrandrindra aminareo mpitondra fanjakana mahefa tarihanao Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina aoka izay enoy ny feo fieritreretanao hoe tokony ve iroso amin'izany tsika sasanatrio iandry tsy fampitahorana fa constat dia tsy misy zavatra mandeha fampitandremana no ataonay raha ny teny eny an-dalana rehetra eny mino mety tsy mandre ianao Andriamatoa Filoha satria ao anatin'ny fiara raitra ianao miaraka amin'ny mpiambina miaraka amin'ny escorte sy ny rehetra dia miditra ao anaty lapy ianao dia mivoaka ianao dia ny mpanolon-tsaina ihany sy ny manodidina anao ankoatra ny vady aman-janaka io resahaka io no mifanerasera aminao dia tsy miaina ianao, tsy mahalala ianao ny tena ngidiny izany fahasairanana fahantrana lalina iaina ny vahoaka malagasy izany. Endrika ivelany no hitanao ny izay tantarain'ireo mpiara-miasa aminao no henonao fa ny tena zava-misy ialana tsiny Andriamatoa Filoha fa tsy fantatrao ary tena tsy fantatrao ny zava-manjo ny vahoaka malagasy. Aleo irosona araka ny teniko angatahanay takinay amin'ny fomba entitra izany irosona amin'ny concertation nationale izany. Manaraka izany tafiditra ao anatin'izany ihany koa satria fifampiresahana, fifampidiniana, fifanantonana araka ny tenin'ny FFKM ihany ireo ray aman-drenam-panahy ao anatin'ny fihavanana mba tsy hatongavana hatramin'ny araka ny teniko teo hoe tsisy ahita soa amina fifoahana ara-tsosialy na fanonganam-panjakana sanatria eto amin'ny firenena. Tsy misy ahita soa amin'izany isika fa vao maika ampiletika izany rovony izany ny natao tamin'ny 2024 dia zao iarahantsika miaina izao vokatra izany tsy sanatria fa situation tsaratsara kokoa no nolovainy ny mpitondra tamin'izany 2024 izany raha tsy resaka fa tsy jirama io izay anisan'ny tena voaresaka matetika tato ato dia hoe efa niresahana namana solombavam-bahoaka tiako Madagasikara ihany mahakasika izay fa tsara ianareo vahoaka manara-baovao ihany koa mba iomananareo ihany koa tsy propagande melony fotoana ty tsy hanondro olona fa isafidiananareo amin'ny tena eritreritrareo ampisainana tsara izay tokony hitondra nyity fireneny ty manomboka amin'ny 2024 satria betsaka ny resaka natao betsaka ny fampanantenana dia ianareo no nahita hoe hatraizany tanteraka nanaonana ny fiainanay talohany izany 2024 izany io jirama io avy teo raha ny 2024 ny jirama dia mbola nananambombava natao hoe tombom-barotra izy moa sady société commerciale ihany manodidina ny 300 miliara mahery kely izany hoe niala teo ny filora valomanana satria naongana dia mbola nisy 300 nanao vokatra 300 miliara ariary izany jirama izany vao tonga Andriamatoa Andry Rajoelina taoriany ireny fanonganam-panjakana ireny taona 2024 dia efa nisy lavaka sady fa tiantoka sady 400 miliara FMG io tsy nitsahatra ny tombo zany hatramin'izao fotoana hitenenantsika androany izao taona 2024 indrindra hatramin'ny iverenany teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2024 raha ny filora John Mampianina no nandimby azy taorian'ny fitondrana tetezamita veriko ny mandeha 60 miliara ariary mahery kely ny mbola ambombavana tombom-barotra mbola teo am-pelantanany jirama tamin'ny 2024 2024 taorian'ny fanonganam-panjakana rehefa tonga dia nisy 80 miliara ariary hoy aho fatianto ary tsy nitsahatra ny tombo izany niakatra zato niakatra 90 niakatra 200 niakatra 500 miliara lavaka tsetsemana ariary io resahako satria namafisin'ny
fanapahan-kevitra zay niraisin zareo maro anisa ny ambola amenona ho tonga 2500 milliards na 500 milliards ariary ny fanampiana omena indray jirama. Milaza inony zany? Zany chiffre be zany porofona tsy fahaiza mitantana zany fa tiantoka ray lavaka zany. Ary efa nanambara ny mpiara-miombonantoka tamintsika mahamenatra ane izany mahamenatra eo ihany fa vola tokony hafahana nanao zavatra hafa nitondra fampandrosoana nanampiana ny vahoaka na tsy natao anatin'ny jirama io. Ary ny tena loza hoy ny mpiara-miombonantoka dia nahavitanana nangana jirama anankitelo ny fanampiana ny menany jirama nanomboka tamin'ny taona 2024 zay nitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina. Miteny zany 2024 zany 13 taona lasa 13 taona lasa subventionné foana le jirama. Zay. Anjaranareo no mitsara. Fanaratsiana ve izany? Lainga ve izany? Fa ny partenaire hoa teknika sy financier ny mpiara-miombonantoka no nanambara izany fa tsy ny avy aty amin'ny miara-manonja na ny avy aty amin'ny tim na ny avy aty amin'ny mpanaradian'ny Flora Valomanana na ny fanoherana fa ny mpiara-miombonantoka. Saitsainy ry vahoaka fotoanany zao eritrereto tsara no avintsika sy ny taranakitsika no avin'ilay firenetsika. Zao manko natao le tompona andraikitra amin'izao fotoana zao rehefa miresaka jirama dia hoe manetsina an'le lavaka be napetraka le teo aloha. Hoy sy le hoe manarina an'le zavatra tsy vitan'le teo aloha le fahasimbana. Fa zay ny tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy zay fanazavana nentin'ny député fetra zay niniko sy ny tapahana misy moa le izy hoe nanana ny tombony mihoatra ny jirama ary ny reriavan'ny vahoaka sy ny firenena malagasy mifananana azy satria raha orinasa manana tombony mihoatra zany afaka manao investissement manatsara ny fitantanana ny fitaovana ao aminy sy ny fitantanana ny mpiasa everitsika fa orinasa mandroso sy mandeha zany. Tonga le 7 mandraky ty ny androany 2024 dia mbola miaina anatin'le délestage foantsika ary ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia saika anao isan'andro san'andro député fetra no andrenesana fa ataon'ny sasany rabadango ataon'ny sasany samy mameno ny paosiny de lasa SMPL orinasa mpanorona ny taloha dikan'izany soutien malagasy des produits laitiers fa SMPL samy mameno ny paosiny de lasa le orinasa jirama amin'izao fotoana. Misy mbola tsy lasa fa mbola ao mbola ao fa efa fatapatatra hoe inona daholo le problème iaffronten'le mbola ao amin'izao fotoana izao ny prime exceptionnel ny lafiny hoe surfacturation io mbola mandeha ka tsy mbola mandromandro reny mbola any efa any mbiany koa sy mipaka any le raharaha tairitsika tsy maintsy andeha ny resaka ino de surfacturation ny resaka facture payé fa tsy validé zany devitra mbola mandeha zany ary ananatsika sy hitatsika daholo ny atota taratasy ny fanodinana gazoal ny rehetrarehetra ao anatin'izay dia zany ny antony mahatonga antsika miteny hoe io resaka mandeha amin'izao fotoana io sy mifampiteny firenena rehetra sy mifandraika amin'izay dia vokatry ny 7 daholo zany rehetrarehetra zany député fetra. Marina zany. Ary anisan'ny tsy tena mbola voaresakitsika tato anatin'ity fandaharantsika ity ary mino fa tsy fantatry ny vahoaka malagasy izay mijaly mihitsy amin'izany resaka herinaratra izany dia raha ny resaka sy ny fanadihadiana natao teo anivon'ny jirama tsy mila fanadihadiana lalina zany zavatra hita poko hita pirenena dia ny hoe lasa vasale misy ifandraisany amin'ny SMPL ny firenena hoe samy mihinana dia samy mameno paosiny de lasa tokoa dia lasa any an-dafo ny sasany dia efa milasa le knapsa zay nanakory zay izao le izy ACM nanakory ny tena manabotry anio tsy araky ny ambaran'ny fomba ny fitondrana sy ny tompona niraikitra isatsokajiny eo anivon'ny orinasa jirama fa ny tombony omena ireo orinasa vahiny lehibe izay nividianana fitaovana nividianana gropy anofana fitaovana amin'ny resaka ambara zay lazaina fa ho fanatsarana na ho fanampiana ny famokarana herinaratra any anisan'ny miainga satria misy kopak'isasahana goavana be mihitsy any amin'izany fanofana fividianana araky ny teniko teo amin'ireo orinasa vahiny lehibe zay fantatra daholy ao anatin'izany ihany koa ny resaka famatsiana solika ny jirama ny arantsika nandre 64 mililitre reny efa nyresahan'ny mpiasan'ny jirama hatraminay hatramin'ny ela na mbola tsy solom-bava-bahoaka ny tenanay
ankehitriny moa mbola maro ihany koa ny tompon'andraikitra na syndikaza efa napita ny vaovao taty aminay manao hoe misy eneny solika izay ifanarahana raha ohatra ka hiteny aho hoe 1000 litra ohatra ny komandina fa tsy 1000 litra mihitsy tsy 1000 litra ny livrena fa mety ny atsasany ihany mety ny apahany ihany fa ny elanelany toy ny atao ny alakotsiny any anivon'ireny négociation eny anivon'ny etra zay ifanaovan'ireo le tompon'andraikitra isatsokajiny dia ny elanelany ifampizarana zay no ataon'ireo olona ireo ao anivon'ny jirama ary iny face visible le iceberg le faritra tazana amin'le ranomandry iny 64 000 litra aferany poka herinandro vitsivitsy maromaro izay fa toy ireny ny fomba fanao iraisana tsy kombakomba iraisana ao anivon'ny jirama io de mieritreritra ho afamainy ianareo azafady fa tsisy ho vitan'izay fa nipitehanareo menakavy ny orinasa-panjakana zao tsy mikaikaiky satria misy fiatraikany hatraty amin'ny akoatran'ny fanapitehana izay orinasa-panjakana zay misy fiatraikany aty amin'ny fivelomana sy ny fiariana ny tsy fananana herinaratra araka ny tokony ho izy zay fa tsy valapatra any amin'iny tsy haika adiniko makasika ny ray mbola tao anatin'izay reny adisona bevava natao ny filoham-pirenena raha tamin'ny farany taona nilaza hoe 0 coupure 0 délestage fa alefaso any io de iny fa nipoka ny fitaovana sy ny milina tamin'le gropy anankitelo hatramin'izao mbola manarina sady tsy nametraka no mbola nanimba loza zay makasika ny jirama iny fa iapita satria mandeha ny fotoana namana faniry asa eo anelelana zay misy ahatra tia namana faniry napina ve mazavazava amin'ny ankabeny fa le jirama manko zao hoe mandeha le fivorina be da be ao amin'ny jirama fivorin'ny syndicat zany mahenitsika nge amin'ty andrano ty raha tsy anona koa de isy fivorina koa ny syndicat fa remy syndicat nangataka fametraha-pialany le DG sy mpitatana rehetrarehetra tsy voavaly izy le olona ny jirama am'le tompon'andraikitra amin'ny angovo reo koa moa be oeraoera loatra efa mba nanajanona an'le selfisy le lapadera aloha zareo tato ato de akinindray le izy any amin'ny baheura hoe ame an'le famatsimbola amin'ny angovo azavozina amin'ny baheura de rehefa avy eo ho maivana amin'izay ny délestage hatramin'ny farany taona nefa teo nampijabany le filoham-pirenena hoe embolany eo ihany io na mihoatra kely de efa foana ny délestage amin'le ria réseau interconnecté Antananarivo io nefa mbola hitantsika le izy mafy be de tonga any amin'ny farany taona indray fa zany ho le fomba fiasan'le fanjakana zany rehetrarehetra zany tsy mahagaga sy tsy mahavarina intsony fa eo ny ilaina le fijoroany vahoaka amin'izay amin'izao fotoana izao fa zay ny amin'iny angamba de mitsefetra fa hidirantsika zavatra fa concertation fa voaresako teo fa makasika ny resaka fifidianana sefokotany zay indrindra anisany sefokotany sy ny lefiny anisany tafiditra tao anatin'ny fanambarana nataon'ny président Ravalomanana omaly iny ary efa vahoaka maro eny ifotony eny no mitaky izany sy nily izany mitovy tsisy hafa amin'ny concertation nationale ihany hoe aleo iainga eny ifotony aloha ny fanovana ny fanomezana andraikitra ny eny ifotony de ny fokotany izany ahafahana tena hoe miroso makany amin'izany fampandrosoana sy fanaraha-maso fandraisana andraikitra izany resaka élection sy fokotany aloha misy zavatra maro mifandray tsy inona ao anatiny mety ifandray amin'ny resaka zavatra tokony ho tapahana sy andraisana fekevitra ao anatin'ny concertation nationale izay fanaovako antso teo ny zavatra tsy mandeha aloha no resahako eny anivon'ny fokotany sy ny tsy kombakomba misy alohan'ny idirako ny amin'izay satria mifandray amin'ny resaka seni ihany koa izay rehefa avy eo ny amin'ny fandrafetana sy ny fanavozana ifotony amin'le tokony fanao isaky ny 10 taona izay le refonte liste électorale izay na ny fanavozana hatrany ifotony liste ny mpifidy zay moa tsy ny fiteny ony araka ny mpahay ny mpadala ny teny malagasy hoe tsy lisy mpifidianana fa liste ny mpifidy igreka ifarateny dia ao anatin'izay fanavozana liste zay teny amin'ny fokotany tamin'ireo fifidianana ny fandimby tato ato indrindra hatramin'ny nateo amin'ny toerany ny florajoelina nandritry ny tetezamita no ny siny ny tsy kombakomba sy ny kajikajy ny amin'ny atao fampandresena ny kandida ny eo amin'ny fitondrana ary nahitana osika sy lesoka maro izany eny ireny nambaran'ny filohelefitry ny seni nahatonga azy voadaka teo amin'ny toerany ireny reny mbola resaka tsy matory mbola tsy mipirina resaka tsy vita ireny reny zavatra eny mahatonga anay mitaky ankehitriny ny hoe irosoy ny
fifidianana filohan'ny fokontany manamafy ny tenin'ny président Ravalomanana sy ny antso nataony omaly. Mijoro isika eny amin'ny fokontany. Say isika eny amin'ny fokontany ny taky. Satria raha ny fandriranana sy ny fampanantenana pôkaty nataon'ny fitondrana. Apatsiahy ny ministra teo aloha ilay voaresaka tamin'ny resaka écran plat. Efa nampanantena indroa miataona. Ny amin'io ilosotsika amin'izany fifidianana sefofokontany sy ny lefiny zany. Ny ministra ankehitriny izay ministry ny fanajariana ny tany na ny aménagement du territoire, ny maliny fanovana ny mpikambana ao nivon'ny gouvernemanta fanovana zany mpikambana zany mbola ministry tany izy ny omaliny io. Nilaza pabe maso izy tamin'ny Hainao Manjery fa iroso isika amin'ny fifidianana filohan'ny fokontany sy ny lefiny. Tsy ny teny moa izy lefiny raha tsy diso fa filohan'ny fokontany mitovy ihany izany. Andriamatoa ministra, aiza ho aiza izay fampanantenana nataonao izay? Aiza ho aiza ilay fitohizan'ny fitantanana ny raha-mpanjakana raha toa ka ataoko hoe tsy eo amin'ny toeranao intsony ianao ankehitriny fa lasa ministra ny fanajariana ny tany. Mitaky izahay, mitaky ny vahoaka satria solombavam-bahoaka no miteny eto. Inona no sakana tsy irosonina amin'izany fifidianana sefofokontany sy ny lefiny izany? Resaka teti-bola ve? Tsy marina izany. Resaka araky ny teniko teo, mila vola ve izany fifidianana fikarakarana fifidianana sefofokontany sy lefiny? Tsy mila vola izany. Didim-panjakana no avoakanareo, raisinareo any amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta na ny ministra, zay tsy fantatro hoe iza no tokony mandraisa. Miantso fivorim-be na assemblée générale satria efa misy ny décret izay efa niraisy ny fitondrana ny fandimby teo arosony. Sy efa misy izany. Fa tsy nitanterahanareo na inona fitakinana nataon'ny vahoaka, fitakinana nataon'ny mpanao politika sy ny firaisamonina pirenena, firaisamonina sivily rehefa maro no tahaka izany. Inona le andrasana namana faniry ohatrany tsy azoko sa le finiavana mihitsy. Nareo mihitsy tsy vonona fa miteny anareo ataoko ity dia tsy tanterahanareo, ho ataoko iry dia tsy tanterahanareo. Mahagaga mihitsy araka ny teniko teo averiko amafiso. Fa tsy mila teti-bola ny fikarakarana fifidianana filohan'ny fokontany sy ny lefiny eny amin'ny fokontany. Maninona tsy atomboka eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity? Misy 2.100 fokontany dia ho hitantsika eo tanterahana zany ataony assemblée générale ho any aorinan' izay le hoe zavatra efa niresahako teo. Vita zay dia miroso ny any amin'ny faritra rehetra any. Ataovy modely Antananarivo renivohitra Madagasikara ity. Sahitsika ho amin'ny taky, mijoro isika. Tsy izay ihany fa ho avy amina resaka hafa rehefa avy eo. Tsy ao anatin'ny korotana, tsy ao anatin'ny fanombana zavatra. Tsy ataontsika leso ny reny fitakiana nataony ny sasany tamin'ny 2024 ireny, fa tsika mitaky am-pilaminana anaty fonoteny toy izany fikaonan-doha sy fitakiana fikaonan-doha izay zavatra ho atao ho resahantsika rehefa avy any amin'ny farany ny hetsika ho karakaraina izay efa isaorana sady ireo efa nanevitra ny fanometanana ny anatevin-darana zany hetsika atao eny amin'ny magro beority zany amin'ny sabotsy 7 ity volana ity. Dia iverenako ilay fokontany teo ihany. Ataovy io. Zao koa anisan'ny mbola antony mahatonga ahy mitaky izay. Ny tenako indray ity amin'ny mahasolombavambahoaka, amin'ny mahafetra, amin'ny avena mahena avena amin'ny boriboritany fahadimy ny tenako. Ny zavatra mitranga eny anivon'ny fokontany dia tena hoe mampitaraina ny vahoaka satria raha tokony eny amin'ny fokontany no miainga ny fampandrosoana sy ny fandraisana andraikitra. Fa ny zava-misy raha ho an'eto Antananarivo renivohitra anisan'izany ny boriboritany fahadimy eny no miainga ny fifanabotriana, eny no miainga ny fanapara-pahefana, eny no miainga ny tsindry azo lena, eny no miainga ny zavatra tsy manjary sy ny tsy fanarahan-dalàna, ny fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra ary anisan'izany ny sefofokontany sy ny lefiny ary ny mpiara-miasa aminy sasasasany. Za tsy milaza kosa hoe ny rehetra fa ny maro aloha raha araky ny fitarainana voaray satria taoriana ny antso izay nataoko teto tamin'ny heriny. Dia isaorako ireo fa misy ny komity paritra, misy ny lefitra, misy ny sefofokontany tato anatin'ny 2.1 fokontany no mitondra pirofo sy mitondra ny fitarainana fa mbola eo am-pandrindrana azy ny tenanay, mbola eo am-panangonana ny vaovao rehetra any amin'ny zavatra nitranga sy ny zava-nisy ny aina ny vahoaka rehetra any amin'ny ifotony tany ny tenanay. Ao ny fakana vola tsy ara-drariny izay mihoatra 10 avo zato eny amin'ny tokony ho alaina, izay voafaritra ny lalàna mifeny teti-bola sy ny
Ofehan'ny lalàna 2014-020 zay mifehy fitantanana an'ireny CTD ireny. Fa manao zay daniny kibony zay tiany atao ny sefofokontaniny tendritendrena zay sasatry ny soloana isaky ny zay mahatsiaro dia ny olony zareo moa ny olon'ny fitondrana no mifandimby eo. Ny olon'ny loko volomboasary no ao manontolo raha mbola 2.70 fokontany no mitondra eto amin'ity Antananarivo ity. Ny any amin'ny faritra moa tsy lazaina zay faritra lavitra andrina. Dia izao ohatra raha raisiko teo ny resaka fangalana vola mihoapapana. Eny fa olona mindra razana aza dia takiana vola 5 hetsy ariary. Dia hoy ilay olona hoe za tsy hanome fa 2,000 no misy aty. Dia hoy izy rehefa miverina rehefa voatitra reo any amin'ny faritra amorony maniny ilay razana fa antso tsy akijanona ny nataon'ilay filoha-hevitra ny fokontany. Ho avoakako ny anaran'io amin'ny fotoana mamety azy. Fa eto ampelantanako ny pirofo rehefa vonona ijoro vavolombelona izany olona izany. Taraina ny mpivarotra resaka certificat d'existence. Zany fomba ataon'ireo mpitondra fokontany amin'izao fotoana izao daholo. Nanao certificat d'existence eny tena taona eny dia hitakiana vola. Isa-taona za moa tsy mahalala ialako tsiny. Fa le certificat d'existence ve dia zavatra mila avaozina isa-taona. Fa hitakiany vola 9,000 ariary. Ireo mpivarotra any amin'ny faritra maro eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity rehefa hony mbola tsy nahaloa izay vola mifanandrivy amin'izay certificat d'existence izay. Mpivarotra, ny mponina, ny olona manorina trano izay tsy misy idirany fokontany kely varavety fa any amin'ny commune no maka ny autorisation ny amin'ny resaka permis de construire. Ambarako etona fa tsy misy idirany polisy municipaly na ny fokontany ny resaka fitakiana ny vola amin'izany droit ny amin'ny fanorenana trano zany fa any amin'ny commune urbaine irery ihany. Tsy any amin'ny arrondissement fa any amin'ny Foibe. Tao ny tenanay niaraka tamin'ny ben'ny tanàna Lalora Valomanana. Fa ny baranahany, ny fifampiarovana, ny kopak'isasahana namana faniry. Zay ny mahatonga an'ireo sefofokontany ny tendritendrena ireo. Ny tendritendrena ho iaho fa tsisy ny fidy an'ireo ary rehefa tena manabotry ny any fotony any efa hitakian'ny vahoaka ny anatanterahana an'izany fifidianana izany hoe atomboka any araka ny teniko ny fampandraisana andraikitra ny any fotony. Tsy adalo ireo hifidy olona tsy tiany. Tsy adalo ireo ka amerina. Fa mino fa tsisy ho tafaverina eo reo. Ny akamaroan'ireo rehefa ho atao ny fifidianana. Aloha ny vahoaka ny ray an-tanana ny hoaviny any fotony any Andriamatoa Filoha, Andriamatoa ministry ny atotany eo. Aloha izy ray an-tanana ny hoaviny sy ny eny amin'ny faritra misy azy eny fa araka ny teniko tsy adalo izy ka olona mpihinam-bola. Olona mpanao tsindry hazo lena, olona mpanao osoka, olona tia tena satria modinambara fa 2,000 ariary ary nampiana 2,000 ariary ny tambo-karamany zany sefofokontany zany tao amin'ny eleferana lalàna amin'ny feno teti-borana sy mpanitsina 2,24 farany eo. Verinareo fa adala ve reo? Reo olona ny tendrenireo. Ao anatin'ny solombavam-bahoaka, ao anatin'ny chef district, ao anatin'ny préfet de police, ao anatin'ny ministry atotany zay manao maso be tsy mahita reo ambaratonga mpitantanana, ao anatin'ny ministera atotany sy ny fitondrana ny amin'ny tsy firosonany amin'izay satria mahalala pertinemment izy ny vazaha secret amin'ny polichinelle io entre samy-drareo dikan'izay teny vazaha zay lazaina ambara fa tsy ambara telo le zavatra nefa mahalala daholo ny rehetrarehetra. Zany mahalala ny rehetra nefa ambara fa tsy ambara telo. Zay ny zava-misy eto amin'ity fireneny ity. Zay ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra Madagasikara. Ka zay mahakasika an'iny mahatonga hoe miala tsiny mahatonga mitaky araka mbola fanamafisana ny tenin'ny président Ravalomanana raha eo anatin'ny antony zany fitakiana concertation nationale na fikaonan-doha pireny zany resaka fokontany teo. Dia ny ray farany anamafisako ny lazaiko teo ny amin'ny hoe fanodikodinana any eo fifampizarana any eo fiarahana amin'ny saosiny eo dia izao mijoroa ianareo zay samy laza na solombavam-bahoaka na boribory-tany aiza na aiza chef district, préfet de police, service tutelle ao amin'ny arrondissement sy ny amin'ny ministre ny atotany. Fa any ampelantananay amin'izao fotoana izao pirofo marobe fa manao raharaha manan-draharaha ao amin'ny fokontany ny vahoaka na mpivarotra io iaho na vahoaka tsotra na mponina tsotra dia izao no ataony tsy mba le rosia na le hoe quittance izay tereny lalàna tsy maintsy ampiasaina vidiana
jifaina any amin'ny imprimerie nationale no ampiasaina. Fa le Rosia ohatra ny fifanarahana amina olon-tsotra anankiroa antitra ny tompo-trano sy ny sy ny mpanofa, ireny no ampiasain'izy mianakavy zany. Tsy quittance le ara-dalàna le lavalava misy larana numéro, fa le Rosia misy carnet 10 iny de miverina sady tsy misy numéro ny apetrany fa afaka manoratra 1 izy ray ka hatramin'ny 10 de miverina ray ka hatramin'ny 10 ray rehefa avy eo. Tsy côté, tsy parafait, tsy sini, tsy voalahatra zany, tsy misy larana. Zany no ampiasain'ny fokotany 270. Ataoko hoe ny akamaroany ary ahitsiko kely. Eto Antananarivo renivohitra. Eto ary zareo samy manao an'izany na mana faniry sy mpiaino. Manahoana ny mitranga any amin'ny tany lavitra andrina vao mivoaka kely ny Antananarivo renivohitra. Takina ny andraisana Andriamatoa ministry ny atany, préfet de police, chef district, ny andraiky mifanandrify amin'izany sy ny amin'ny tutelle, satria ny resaka livre journal amin'ny maha journal azy dia boky isan'andro manambara ny hoe vola niditra dia vola mivoaka dia ny sisa tanana. Tsy izay ny any fa mizara roa hono toromarika ny lehibe an'zareo zany satria lasa rarahana toko izany rarahany fitantanana ny fokotany zany. Zao ny ataon'zareo. Ny vola miditra amin'ny tsena hono dia sosialy. Dikan'izay tsy any amin'ny mpitahiry vola, sekretera mpitahiry vola iny no mandeha, fa any amin'ny filohan'ny fokotany, hono any amin'ny sefy fokotany. Aiza ao anaty lalàna ny misy orana zany, mangataka aminao, mitaky aminao zay Andriamatoa ministry ny atany sy solotenany isan'ambaratonga mba valio izay hoe aiza ao anaty lalàna misy soratra an'izay hoe ny vola miditra amin'ny tsena dia sosialy. Zay daholo no avalon'izy rehetra. Ary niezaka ny chef district tao amin'ny boriboritany fahadimy tamin'ny taona lasa, tamin'ny 2 taona lasa, niarany vory izay niaraka tamin'ireo chef fokotany ireo mifampiresaka momba an'izay. Na efa nanazava ara, lakotsiny fa mandria-piadana ianao fa lasa nodimandry ny chef district izany dia niezaka nanazava tamin'ireo chef fokotany ny hoe tsy misy an'izany fa any amin'ny mpitahiry vola daholo satria vola mpanjakana daholo ny miditra ao amin'ny fokotany dia tokony makany amin'ny mpitahiry vola avokoa ary tokony voarakitra ao anatin'ilay atao hoe livre journal dia fantatra hoe tia nivoaka tia niditra reto ny sisa tanana rehefa amin'ny hariva ny andro. Fa tsy izany no mitrangany. Ny vola azo amin'ny certificat de résidence ny resaka hoe papier administratif ihany ony no makany amin'ny trésorier fokotany. Loza tsy mbola nisy ohatr'izany tao anatin'ny tsy haiko na 400 taona na 90 taona fa zay namana faniry makasika an'iny mahatonga anay manamafy an'ny vola tokony hirosoana amin'ny fifidianana sefy fokotany sy ny lefa fa tompona andraiky sarao Andriamatoa ministry ny atany ianao préfet de police ianareo chef district rehetra Antananarivo no resahako aloha iaho teo. Ary tompona andraikitra mihitsy koa hatramin'ny mpitrona fanjakana eny satria fantatra fa rehefa miteny ny filoham-pirenena na mety ny prime ministre na mety ny hafa hoe tsy atao io na ny avao any anivon'ny atoko dia tsy atao izy. Tsy ho afamainao nareo. Zay ny amin'iny namana faniry. Dia mbola mifandray amin'ny fokotany asa raha misy zavatra tian'ny faniry anampiana makasika resaka fokotany. Teny député fetra zay satria everiko tena ampy zay satria eo moa zany le tena hoe asan'le tompona andraikitry ny fokotany. Misy filoha lefitra, sekretera, trésorier. Sekretera trésorier miaraka zao. Zay lafiny zavatra zay zany mila fantatry mivoaka. Fa mila fantatry mivoaka koa ny andraikitra mifanandrify amin'ireo tompona andraikitra eny anivon'ny fokotany zay efa mandeha sady eo anivon'ny seny député fetra ilay adevitra lehibe satria nahazo vaovao ako tamin'ny maraina io alina io ny hoe miantso amina radio local any toerana ny chef district sy ny sisa mikasika indrindra ny fametrahana ireo tompona andraikitra eny anivon'ny fokotany dia mila tena apetraka mazava zay angambany satria mba tsy ho ataon'ny olona na ho bako avin'ny olona amin'ny fanomana-pifidianana. Zay nge le mahamaila ny filomariko ara-valomana misy zavatra misoka moramora any ambadika any ka raha tsy eo zany le fitondrana fanazava-kevitra eto ny président Marc Ravalomanana sy le fanariny ohatr'ireny dia tsisy atsapa mihitsy hoe any ambadika any ange fa misy mametrapetraka rafitra any amin'ny fokotany mba ahafahana miomana n'le fifidianana 2023 ho an'ny sasany. Tsara angamb'izay député fetra anaovantsika fanamarinana ihany. Marina zany faniry. Ny mbola voakasika ihany tsara mbola voaresaka ary mbola voasaringitra ao anatin'izany ireo président pokotany sy ny lefiny sy ny mpiara-miasa aminy satria ny zavatra misy ary voapirofo
dia efa voatendry ny ankamaroany ireo izay ho membre amin'ny bureau de vote, efa voatendry ny fitondram-panjakana mandalo amin'ny ministry ny atitany sy ireo tompona andraikitra-tsokajiny izay ny tany saiko teo ny hoe efa voaomandry zareo menakavy izay ho membre amin'ny bureau de vote. Eo ny rehefa mitombo ihany ny fanitsakitsahana ny lalàna velona satria antso didy avoaka ny avy any amin'ny ministera mandalo amin'ireo ratsamangaikany aty mandrapatonga aty amin'ny chef district ny fanaovana assemblée générale na fivoriam-bepokon'olona isafidianana sy hanendrena izay ho membre amin'ny bureau de vote satria rarahan'ny mponina io, raraham-bahoaka io fa tsy rarahana toko. Efa nataon'izy mianakavy atsokosoko zany fanendreny zany, eny mandeha hatramin'ny formation efa ataondrareo any ahafahana mifehy indray ny alabaty bevata toy ny nataony hatramin'izay taona maro 13 taona ny fandimby izay. Tena milaza aminareo fa ny membre amin'ny bureau de vote amafisiko etona dia efa voatendrindrareo daholo iaho ny ankamaroany ary efa mandeha ny fampiofanana ny fampianarana an'ireo olon'ireo hiara-angalatra miala tsiny izay mihitsy le teny afe la hialatra bevata kasaindrareo atao satria vao niantso any tany amin'ny fokotany anankiray teto Antananarivo renivohitra nanao hoe nanamarina lisy mpifidianana izay olona efa maty tamin'ny taona ary amapolopolo ny amanjatony eto Antananarivo renivohitra resako maro be mihitsy nefa nalefako miparitaka ny fotony rehetra any eto Antananarivo renivohitra eo ialako tsiny fa tsy ny fampiarako tamin'ireo namana rehetra any amboribory tany fa manao ny fanadihadiny izahay dia hitondra porofo izahay hoe izao nkajy ihany membre bureau de vote zay resahako teo izay zao ny fangalana vola tsy ara-drariny any efa nijoro iaho ary mbola mafisiko ty antso ty efa maro ny tonga ny eona tamiko indrindra tamin'ny herinandro lasa iny ny komity paritra ny sefy fokotany ny lefitry ny sefy fokotany nitondra ny porofo ny amin'ny tsy kombakomba sy ny amin'ny hoe tokony omena olom-boafidy azy sy ny tokony omeny ny mpitondra ambony eto amin'ny firenena zay miray vondrona sy miray atoko amin'izao fitondrana misy izao ny amin'ny hoe fifampiarovana. Teny aminareo tsy aro anareo ireo olona ireo, tsy aro anareo ireo tratra farany eo ianareo tsy fampitahorana fampitandremana no ataonay ho aviny misy ny rafitry fitsarana zay irariana mba nany andraikiny amin'ny fotoana mamety azy bianco indrindrandrindra bianco indrindrandrindra kolikoly avolenta organisé bande organisé ny misy any anivon'ireny fokotany reny sy tena anivon'ireny distrika ireny tsy izy rehetra kosa ho iaho fa na manao maso be tsy mahita le chef distrika na matahotra n'ilay solom-bavambahoaka ilay préfet de police sao dia tatatataina any amin'ny hainao manjery efa zatra renay zany dia zao mampiomana izay teneny ny vadinao raha ao anatiny io, teneny ny zanakao raha ao miasa ao amin'izany ihany zany raha ray aman-dreny ianao, teneny ny namanao raha mananamanao ianao, teneny ny olo-patatra hoe miala fotoana izao miala amin'ny ratsy fanao mijaly ny vahoaka mbola manararoatra sy tena tsy matahotra an'Andriamanitra ianareo mbola manararoatra ny fahantrahan'ny vahoaka sy ny atao hoe fahareseny le vahoaka mihitsy manoloana le fiainana nefa mbola sahanareo manao zavatra toy izao. Tena miteny aminareo fa mariny ty lazaiko ty manana porofo aho ho iaho teo ary vonina ijoro ireo olona ireo ndao takitsika miara mitakitsika sa osy président Navalomanana ary rehefa mino isika dia manana fahasahiana dia samy joro mitaky an'izay tsy ao anatina fanimban-javatra ho iaho teo tany am-boalohany tsy ataontsika lesona ny lazaina nambara fa ao anaty farankisosina hoe tolona ho fanovana zay nataon'ny sasany tamin'ny 2024 nandrobana fananan'olona mananan'olon-tsotra fanana fananam-panjakana sy fananana iombonana tsy miditra amin'izany isika ny kely ananantsika kajitsika arovantsika va izao kosa samy joro sika milaza ny tsirariny sy tsy mety eto amin'ity firenena ity na iza voakasika izany zay izy namana fanivy dia zay le resaka membre bureau de vote ary atsahatra satria ny zavatra mbola tsy mety ihany koa satria za somary miditra tsipriany anisany nanao fanadihadiana mahakasika ny fandrafetana le mpifidianana io ny agent recenseur na le agent hoe mpanao fanadihadiana zany mpanisa tsy misy idiran'ny fokotany zany raha tsy hamangaika ny ministera ny atitany ny fokotany senio ianareo manana teti-bola tsy mila mandalo amin'ny fokotany ianareo tsy mila manendry mantsy ny tiako tenenina tsy mila manendry ny président fokotany nareo ary tsy ala olana ny hoe tsy misy ny teti-bola dia lasa
inona ny fiteny an'ity agent recenseur ny ao amin'ny fokontany na hoe lasa agent électoral ny sefy fokontany sy nanolefiny atsaro ny senia aroko zay ko fiarovana io efa miariary moa ny olona nanao fanambarana tao amin'ny senia dia volomboasary 100 isan-jato nanao fanambarana tamin'ity herinandro ity miaro ara-politika hivita zatra tsy mety ny nataon'ny fihetsiky ny fitondrana tany amandoto efa nampipoaka sy tena hoe nampiteniny moana na tany anivon'ny tambazotra sosialy io na tany amin'ny haino manjery na teny anivon'ny anona politika rehetrarehetra rafitra politika fa dia tsy miteny moa le ACC dia mangina manao maso be tsy mahita tsy miteny le seni fa hita fa voabaiko fa raha vao miteny teny eo midiny robinet tsisy vola hoaninareo dia miteny azay miala eo zay misy eto amin'ity fire zay ny mbola antony amafisiko indray mandeha miantsona atao président Ravalomanana irosona ny concertation nationale fa mila hitsy daholo zany rehetrarehetra zany indrindra ho avatra ny fotony izay fototry ny fanabotriana sy ny fanodikodinana ny safidy-bahoaka miaingeny amin'ny fokontany io zavatra io dia mandeha ambaratonga tonga hatrany amin'ny foibe ny seni dia zay angambany izy teo mahakasika ny seni sy ny fifidianana président amin'ny fokontany namana faniry asa raha misy tiany namana faniry ampitaina amin'izay voaresaka ny jirama voaresaka ny anina dia revey resaka kely mba misy afatra sy anina tiaka atao namana Lilisy Clémence zay conseiller municipal aloha ngamba tonga dia alefa député fetra satria fa ay tena eny are ireny moa ny rahantsika nahita nandre ny sazy izay nomena natao hoe aza arabola ary zany sazy zany nomena ireo le mpanolontsaina fito ny anankiroa sena mandonitra enina tapitrisa ariary ny iray un franc symbolique ireo 10 izay tsy misy idirany mihitsy nefa tamin'ilay raharaha iny resaka adala misy eto teny ny tenanay niaraka tamina solombavam-bahoaka vitsivitsy nandotro nandreo namandreo raha mbola tany amin'ny parquet reo na tany amin'ny juge d'instruction ny tany anivon'ireo sampandraharaha mpitsarany ireo aza dia nisy ny miteny fa resaka mampimety zavatra ity resaka kitotoa resaka mampanongo teny ity iny moa nefa nivoaka ny didy dia hoe voasazy ianao ao anatin'izay nefa asa raha mifanandrify amin'ilay lalàna voany laniny izy mianakavy solombavam-bahoaka maro anisany ny amin'ny hoe mitovanana ny article 514 na 426 izay hoe mba hahafahany be ny tanàna miasa tsy voahelingelina amin'ny fanatanterahany andraikiny dia nomena karazana immunité na zotsy azo enjehana akolaka sy nosarotsaromana ny lokolokona hafa presque mitovy amin'ny ny solombavam-bahoaka izy ireny ny fitoriana manao antso amin'ny Andriamatofilo manao antso amin'ny CSM satria raha tsy diso ohatra iona amin'ny CSM misy fionana zay indrindra matsy tena mangataka mitaky aminareo re tena mijery le vahoaka ve ianareo tena tsy manao mizana tsindrinila ve ianareo anatin'izao didy zao tena fitsarana maleo tena ve ianareo fadalaino fa tsy maleo tena ianareo dia mody mametraka le fanontaniana fa izao kosa misy farany zavatra rehetra hoy aho teo jery daholo zay afarana tsy ohatratra farany eo na trany amin'ny fokontany io na any amin'ny sampandraram-panjakana isan-tsokajy na ministera na iza na ty anivon'ny fanoherana io niza tsy ohatratra farany rereo re dia ny mbola manokatra varavarana izahay manao hoe mialahy amin'ny ratsy fanao mialahy amin'ireo olon'ireo mialahy amin'ireo aza miray tsikombakoma amin'ireo olon'ireo tsy voatery reo aty aminay aty amin'ny MBS na aty amin'ny Miaramanonja na aty amin'ny Tiako Madagasikara na aty amin'ny RNDM fa mialahy fotsiny aloha amin'ireo olona ireo mba tsy hotratra farany eo fa ireo nge ka ho an'ny Frantsa ireo nge ka ho an'ny Maurice miala tsiny ireo nge ka ho an'ny Dubai ireo nge ho any amin'izay tany eleny any ivelany any ary tsy zakan'roplanina daholo tsy zakan'roplanina na sambo ary mpanao merci présidence mpanao bravo sy na sambo ary mandra-piaingany sambo efa tratra ianao fa sahirana sanao ilomano zafady ka tsy hatongavana amin'izany zavatra rehetra zany mahatonga ny miantso fikaona andoha-pirenena zany mahatonga anay manao antso manao hoe tsy ilaina ny fanomban-javatra tsy ilaina ny fanonganam-panjakana fa ilaina ny fijoroana zay ilaina ny fahasahiana ilaina ny finoana ilaina ny fijoroana zay namana dia mampahery any namana mpanolontsaina ny tanàna fito mianada zay efa maromaro tamin'ireny no niaraka taminay tamin'ny fotoana nitondrany Ramatoa Laura Valomanana ny tanàna Antananarivo dia mampahery azy ireo eny fa raha tsy niaraka taminay tamin'izany fotoana aza dia mampahery mijoro isika miady isika amin'ny tsirariny fa miady koa isika mitaky
aiza ho aiza ny fitorinana taony raha matoky Clémence Sarary Nirina CM voafidy teto amin'ny commune urbaine Antananarivo ny be ny tanàna na Antananarivo raha SMGD raha CNAPS izay mifampiresaka tamin'ny Matoto iaho ny CNAPS satria volana maromaro vitsivitsy talohany taorinany nitsanganan'ny SMGD no efa nifampiraharaha tamin'ny CNAPS izy tika zany orinasa Matoto ary tompona andraikitra koa ianareo tao anivon'ny CNAPS asika niny ka dia faranako ny anjarako efa lasa any amin'ny bianko le antota taratasy efa lasa any fa hatramin'izao zany dia manetsika ka mba hanetsika izany mba hanetsika zany mba tsy hoe classé sans suite ihany le raharaha zay mihitsy mantsy mba misy toy ihany le izy satria raharaham-bahoaka ty raharaham-pireneny ty tena ary volam-bahoaka ihany koa député fetra anao anatin'izany rehetrarehetra zany amara-paranantsika azy amara-paranako ny anjarako dia ny azany le hoe miantso an'ireo matoa manao an'izay antso izay tsy fampitahorona fa fampitandremana mbola matosika any dia satria izao tsara ho fantatrareo fanaradiany zao fitondrano zao indrindra ireo préaré ireo mpisetrasetra ry conseiller technique ry chargé de mission isatsokajy mbola tsy miresaka virikaby akory fa le ty mbola rafitra ty ambanimbany misy azay mihitsy any naninany le revo miteny président Ravalomanina dia efa izy ny voalohany indrindra dia mpanao compte fako zay tsy voaenjika mihitsy fa mipiripirina fa miariary am'le famoronana lainga sy fanaratsiana mba hanenjehana attaché de presse kely samihafa fantatra daholy ianareo assista regny karazany rehetra reny mantsy ao ny tena miriare misehoseho manao tsindry azo lena io samy misorandreny menaka fa tsy adiny mahatonga amin'ny teny an'izay fa mitandrema fa ny vahoaka efa leo anareo ohatra raisiko amin'izany mety tsy fanao ty teny teo fa ho teneniko ihany raha mandalo ny filoam-pirenena mandalo ny prime ministre miaraka amin'ny pimpon miaraka amin'ny escorte manompa ny eritreritra ny teny ratsy aneritreritra ary maneso aneritreritra ny vahoaka lalovany enany hoe zao mifahasairananay mbola pimpon ity satria renay ny teniny tsy fanao i amin'ny mifanopa tsy fanao ny mifampiteny ratsy tsy mifanao ny fa nefa manozona ny eritreritra reny olona ireny misy antony zany raha izay faharoa anehoako zany tsy anambarako aminareo efa tena tsy matoky anareo le olona ary tsy vitany tsy fahatokisana fa tsy mirevy anareo intsony le olona manaraka indray efa mivondrona ny olona maro na niaraka taminareo ary efa nifampiresaka tamin'ny tenanay tsy mampaninina amin'ny teny zahako efa maro no ny fanantona taminay nandinika ny hoaviny ity fireneny ity raha amin'ireo fampiresaka izay tsy fanonganam-panjakana fa resaka mbola ao anatin'ny concertation nationale izy iraisan'ny maro na fikambanana io na toko politika io na iza reny efa namafisiny efa FKM sy ny ray aman-dreny am-panahy reny hoe amafisiny zay fa io sisa no lalana ahafahantsika mamoaka ity fireneny ity ao anatin'izao fahasairanana lalana izao kanefa tsy teraka korotana tsy teraka ady an-trano tsy teraka fipoahana ara-tsosialy ary tsy teraka fanonganam-panjakana eto amin'ity fireneny ity zay ny any famanamaranako ny anjara fandraisako fitenenana teto namana faniva dia misaotra antsika rehetra naharitra ny ain'ny tenanay hatramin'ny farany dia raha ny tenako dia mame fotoana antsika indray amin'ny manaraka dia amin'ny herinandro avy amin'ny alarobia herin'ny androany namana faniry averiko any aminao ny fitenenana fa ianao moa tena tompon'ity micro ty dia ao anatin'izay ny irariana soa antsika rehetra aharitra raha-pahirezana antsika satria mafy ny zavatra manjoa antsika mbola tsy niainantsika atao anatin'ny enimpolo taona mahery zao henantsika dia minoa sahia mijoroa ianao matompo dia amin'izay afatra lehibe netiny député fetra izay ihany koa dia mila saitsaintsika indrindrandrindra ny anivon'ny fokotany eny ny fahasahiana mijoro fahasahiana miteny amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy anjary tsy ara-dalàna izay miatra sy hitantsika eny dia asa manaiky lembenana fa raha misy ny fotoana tokony hijoroana dia manao ohatran'le tovolahy avany mahajamba izy iny lavitra dia lavitra misy an'le tovolahy fa amin'ny zavatra tsapa fa marary tsy ara-dalàna tsy ara-drary mahazo azy na sarotra azy ary nahitana saran-dalana dia tonga izy mijoro dia miteny zany ary tsy matahotra ary zay indrindra n'le izy mijoro izy ary rehefa misy koa ny zavatra hitanareo fa tsy mety dia atony ireo solombavimoaka avy amin'tiako Madagasikara resao izy ireo rehefa ozy isika hoe ohatry ny somary hafahafa kely fa aloha ny député ny teny azy dia resao dia atony
dia anjarany solombavamboaka ihany koa ny mitondra an'izany adevitra any eo ambony latabatra ny miara-manonja, eo ambony latabatry ny anteny miaram-pirenena, eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny ahafahana miaro ny hevitsika. Amarana antsika azy mbola misy eo amin'ny andro 3 eo zany -3 dia tonga ny amin'ny sabotsy, satria androany larobia misy lakamisy dia misy ny zoma dia tonga ny amin'ny sabotsy amin'ny 7 ora hoy dia mifanetana mifampiresa ao anatin'izay hoe hetsika ho an'ny fanavotam-pirenena zay dia eny amin'ny kianja finoana macro-biolika zany ny fiaonany rehetrarehetra, fikambanany hoe syndicat, antoko politika, olon-tsotra ary zay tena fiarahamonim-pirenena mahatsapa fa misy zavatra tsy mandeha tsy araky ny heverana azy, ka na ianao mety nanohana fa diso fanantenana, na ianao tena tsy nanohana mihitsy fa mbola nieritreritra hoe iza tamin'izy mirahalahy mianaka tamin'ny fotoana andro kanefa tsy anisany nametraka safidy fa tonga saina ianao amin'izao fotoana izao dia hoe ijoro ho an'ny tanindrazana tongava, na ianao ihany koa mety tsy ety anivon'ny mpanohitra fa mahita ny zavatra tsy mety dia tongava, satria ny fahatsapahan-tsainy sy ny fahatsapahan-tena ny olom-pirenena zany mitakina amin'izao fotoana izao. Rehefa mijoro ianao dia tsaroan'ny taranaka sy ny tanindrazana io satria tanomasina ho aty Madagasikara ity. Zava-dehibe ny fijoroanao ho an'ny Madagasikara ao anatin'ny fotoan-tsarotra ohatran'izao, tsy mamela ny vahoaka sy ny tanindrazana irery zany sika rehefa samy joro dia ataovy any ambadika any ny aya ny tahotra sy ny mety ho fanontaniana maro samihafa fa ataovy eo aloha ny fahavononana hiady amin'ny tsirarina ary hanavitra ny tanindrazana. Zay zava-dehibe zay. Aza manontany akory dia ahoana dia iza mitarika sisisa, rehefa ianao ny tonga dia tsarovy fa efa fandraisana andraikitra lehibe ho anao zay ho an'ny tanindrazana, ka apitapitao resao ny olona eo akaiky. Ity zany tsy ohatry ny liany am-piangonana hoe dia resao ny eo akaikinao, ohatry ny liany am-piangonana iny fa ity tena resahana mihitsy ny ena akaiky dia mifampitatana dia tonga eny amin'ilay toerana mihitsy io, toerana manokana io zay hanaovana izay hetsika lehibe ho an'ny fanavotam-pirenena izay amin'ny sabotsy zao. Mbola ho avy eto ny tompon'andraikitra samihafa hitondra izay fanazavana sy ny hoe atraiza ny endriky ny fanomanana, fa isika izay maheno an'izao zany afatra izao dia afaka mifanetana ho an'izany, tsy eloka ary tsy azo heverina ihany koa ho fahatsoana behivavy ny fijoroana, ny fahanginana ary manoloana zava-misy ka tsy mety dia lasa complice zany, fa ny fijoroana dia fandraisana andraikitra zany. Zay no izy, zay no azambarantsika aloha zany fa dia raha-pitsondray tsika hitondra adevitra vaovao miaraka amin'ny solombavamboaka raha ohatra ka tratrana dia miaraka eto ny depite Mambra Bendrina, fa maro andraikitra be ny depite Mambra Bendrina, hiezaka ihany izy andamina fotoana mbola hiaraka amina vahiny sy adevitra maro tsika raha-pitso, fa zay aloha zany no azo zaraina andro. Manatitra ny fialantsiny antsika tamin'ny resaka connexion satria ratsy dia ratsy mihitsy ny connexion, mijaly ny ateo anivon'ny MBS fa miezaka isan'andro an'andro mandamina ny amin'izany izay mino fa hita vahaolona na mana teknisiana ao ambadika ao dia tena isorina mihitsy ry tahiry ry mbola ny ekipa rehetrarehetra moa zany ao ambadika ao dia manao an'izay ezaka rehetrarehetra zay. Ifaly mbola ao anatin'ny fandaminana ihany koa izy dia mbola hiara-dalana amintsika ihany koa tsy ela zany, fa zay moa tsy maintsy maresaka ohatran'izay satria ekipa ny eny miasa amin'izy ity fa tsy hoe zay sirena solosolombavamboaka ihany fa misy ekipa be da be any ambony any zao Razanky la Radany, any amin'ny vavahady any sy ny rehetrarehetra any Ranorbe, Bruno, ry Jony, ry Arson, maro be ny ekipa zany miara misalady. Rehefa tonga avy any tsika vahiny ireny dia mikarakara amin'ny fandraisana antsika daholo ireny ekipa rehetrarehetra eny dia hanaovana fisaorana zany kokoa any zareo ireo satria miasa ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana sy ny fijoroana daholo izany rehetrarehetra izany. Zay angamba amin'ny ankapobeny fa dia makasitraka ho antsika rehetra dia mamanitra zany ny amin'ny hoe aza mbola misaraka amin'ny MBS fa betsaka ny fandarina izay arahantsika aoriana zao miara-manonja eto amin'ny MBS zao, mbola misy fandarina manaraka izay ihany koa, fa ho andrariva aza tonoina fandarina zany malaza ny vaovao ny ahoana marina ny dinika sy ny rehetrarehetra ny sahila zao. Misaotra tompolahy, makasitraka tompovavy. Tena Fenambe ho amin'ny fanavotam-pirenena izay karakarain'ny RMDM ao amin'ny kianja macro-biolika isabotsy 13 Jolay 2024 manomboka amin'ny 7 maraina. Atsona sy anasana anao mpanohana, antoko politika mitovy hevitra, syndika, fikambanana sy société civile samihafa hiantrika izany fotoana dehibe izany.
tongava mary aranavitra firenena masina ny tanindrazana